Fa nisongadina tao anatin'ny zava-bitan'ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana tamin'ny taona lasa indry ny fametrahana ny laharana maitso entina miady amin'ny fivarotana entana lany daty izay anazahoana vokatra tsara moa ity hetsika iray ity. Eo ihany koa ny fandraisana anjara tamin'ireo fivoriana iraisam-pirenena ka nahafahany Madagasikara nahazo famatsim-bola maro dia maro. Rijateny natolotry ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana misa telo no nahazo fankatoavana teo anivony anteny miram-pirenena tamin'ny taona 2014 ka isany amin'izany ny mikasika ny fampiasana ny e-commerce na ny varotra tao amin'ny alalan'ny tranokala. Atao ihany koa ny fidirana Madagasikara mpikambana ao anatin'ny fifanarana iraisam-pirenena mikasika ny siam-pirenena-kafe ary ny fampidirana Madagasikara ho isan'ny mpikambana ao amin'ny fond COMESA. Nisongadina tamin'ny zava-bitan'ny ministera tamin'ny taona lasiny ihany koa ny fametrahana ny laharana maitso dia ny laharan-tarobia 034 30 812 34 izay nanamafy ny hetsika fanadiovana ny tsena anatiny ka nahafahana ny roso tamin'ny famotehana vokatra lany daty milanja 500 taonina. Nahitana lafarinina, vary, levure, fromage, biscuit ary vatomamy ireo vokatra lany daty ireo. Izao no natao dia mba hiarovana indrindra ny mpanjifa. Nalefahana ihany koa ny dingana rano amin'ny fanomezana autorisation exceptionnelle de transfert d'acheminement direct d'entreposage extérieur mikasika ireo vokatra ara-tsakafo. Ankoatr'ireo moa dia nandray anjara tamin'ireo fiainana iraisam-pirenena maro toy ny teo anivon'ny firenena mpikambana eo anivon'ny COMESA, SADC, COI, ACP ary ny AFOI Madagasikara izay nahafahany Madagasikara nahazo famatsim-bola entina mafisana ny fanondranana entana ny ivelany. Isany amin'izay moa ny API izay nahazoana famatsim-bola mitetina 10,7 euro, andrasana amin'ny 11e fety kosa ny famatsim-bola mitetina 10 tapitrisa euro ary andrasana amin'ny COMESA ny famatsim-bola mitetina 2 tapitrisa euro. Marina moa fa ny ministeran'ny varotra sy ny fanjifana no mitariky ny komity iraisany ministera maro misahana ny AGOA izay ahitana orinasa misa enina hatreto nefa nahazo fankatoavana.